Ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanamasina, misaotra anao indrindra zahay raha velanao hankalaza zo sy ataona fa 470 ny toby lehibe akaramalaza izao. Misaotra anao zahay satria fitiavana sy famindram-po avy aminao izany, ary atao fitsapanay mandrakariva eo amin'ny fiainanay Tompo, izany fitiavanao sy famindram-ponao izany. Ary tonga eto izahay andre mandrakariva ny teninao, dia hahazo hery tokoa izahay avy amin'ny fandrenesana ny teninao izay ambara amin'ity isan-taona ity. Dia miasa mahery ao anatinay ianao amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Misaotra indrindra Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Miaraka misaotra an'Andriamanitra isika ry havana, afaka mankalaza izao isan-taona fa 470 ny toby lehibe ankaramalaza izao. Miarahaba antsika rehetra noho izany fanomezan-dehibe izany. Ny teny faneva izay hobanjinitsika mandritra izao isan-taona izao, araka izay ahitantsika izany ao ny programa, dia ny hoe mangataka aminareo mba handeha mendrika ny fiantsona. Araka izay ahitantsika izany ao amin'ny Efesiana 4:1. Iompana amin'izany indrindra ny lahateny antolotra antsika mianakavy izao. Lahateny izay mitondra ny lohateny hoe Kristy Jesosy no fehizoro indrindra. Kristy Jesosy no fehizoro indrindra. Araka izay hita ao amin'ny Efesiana 2:20. Ovakitsika izany manomboka 9:7 ka hatramin'ny 9:20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo, fa tompon-tany, mpiray fanjakana amin'ny olona masina, sady ankonan'Andriamanitra, natsangana teo ambonin'ny fanorenany ny apôstôly sy ny mpaminany, ary Kristy Jesosy no fehizoro indrindra. Ao aminy no irafetany rafitra rehetra, mitombo tsara ho tempolo masina ao amin'ny Tompo, ary ao aminy no miaraka aorina koa ianareo ho fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Ho zaraintsika roa lehibe izao lahateny izao. Ny fizarana voalohany dia ny hoe inona moa ny dikany hoe Kristy Jesosy no fehizoro indrindra? Inona moa ny dikany hoe Kristy Jesosy no fehizoro indrindra? Ny fizarana faharoa izay mifandraika amin'izany ihany koa dia ny hoe manahoana ny fiainana izany mahafehizoro indrindra any Kristy Jesosy izany. Ampitahana amin'ny vatolampy Jesosy. Manambara hevitra roa miavaka tsara ny mahavatolampy any Kristy. Ny hevitra voalohany, satria mafy ny vatolampy dia manda izy, azo enteherana izy, fiafenana sy fiarovana izy, apinga izy, fialofana
azo antoka izy. Am Jesosy no ametrahana fanantenana, satria izy no ilay vatolampy mandrakizay, ary tsy misy to azy, tsy misy to azy. Izay mino azy tsy ho diso, fa izay mandà tsy antehitra amin'io vatolampy io dia ho motsamotsana. Ny hevitra faharoa ny maha vatolampy an'i Kristy dia zao: raha nandeha tany anefitra ny zanak'Israely ka tsy nisy rano, dia nokapohin'i Mosesy ny vatolampy iray, dia nigorona ny rano. Ary hoy Paoly milaza an'izany, Kristy izany vatolampy izany. Kristy izany vatolampy izany. Arak'izay hitantsika ao amin'ny Korintianina 1:10-14. Ilay vatolampy namoahany Mosesy rano dia raisin'ny Paoly i Kristy mampiboiboika avy ao aminy ny rano velon'ny famonjena. Ireo mpanoratra ny testamenta taloha dia faly mampatsiahy io fahagagana nataon'i Mosesy io. Hitantsika zany ao amin'ny Salamo 170:5-10. Salamo 100:1-2. Tamin'ny alalan'io indrindra mantsy no nahitan'izy ireo ny famindrampon'Andriamanitra, ny asa nampivoaka avy amin'ny vato maina, avy amin'ny vato karakaina sy tsy manana aina, ny rano mahasoa sy ny rano mahavelona. Arak'izany ry havana, Jesosy rery ihany no mahafaka etaeta. Marina tokoa ny nolazainy tamin'ilay vehivavy teo amin'ny fatsakany Sikara hoe zay rehetra misotro ity rano ity dia mbola angetaheta indray. Fa na iza no misotro ny rano zay omeko azy dia tsy angetaheta mandrakizay. Fa ny rano zay omeko azy dia ho loharano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Vatolampy tokoa Jesosy, vatolampy ilay nokapohina teo amin'ny hazo fijaliana mba hampigororona ny rano velon'ny famonjena mandrakizay. Zay sary anankiray ampitahanan Jesosy amin'ny alalan'ny vatolampy. Ny anjarantsika amin'izao lahateny zao dia sary anankiray ihany koa, dia ny hoe vato fehizoro, ilazana an'i Kristy Jesosy. Jesosy dia nandray ny teny voalaza ao amin'ny Salamo 120:120 izay efa novakiana tamintsika teo. Ohatra mazava milaza ny tenany. Hoy ny voalazany ao amin'ny Matio 1:20 izay mbola toriteny horentsika rehefa aveo. Tsy mbola novakianareo va ny teny ao amin'ny soratra masina hoe ny vato izay no lavam-panao trano dia izy no efa natao fehizoro. Petera ihany koa dia nampiasa zany ohatra izany tamin'ny lahateny nataony teo anatrehany Sinedrona. Hitantsika izany ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 4:10-12 hoe Asan'ny Apôstôly
10 ka hatramin'ny 12. Ao ka ho fantatrareo rehetra sy ny olona Israely rehetra fa ny anaran'i Jesosy Kristy izay avy any Nazareta izay nombonareo tamin'ny hazo fijaliana fa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty kosa, dia izy no hitsanganany io lehilahy io finaritra eto imasonareo. Ity no vato izay nolavinareo mpanao trano nefa tonga fehizoro. Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomenany olona izay ahazoantsika famonjena. Io Petera io ihany dia mbola mampiasa zany sary hoe vato fehizoro izany izay nalainy tao amin'ny Isaia 9:4 sy ny Isaia 9:20. Hitantsika izany tamin'ny ten'Andriamanitra izay vao nivakiana teo ihany koa. Ny Petera voalohany 2:2 ka hatramin'ny 5. Eto amin'ny Efesianina 2:2 izay nangalana izao lahateny ananantsika eto izao, dia mbola mampiasa io sary hoe vato fehizoro ihany koa i Paoly raha milaza any Kristy Jesosy. Ny vato fehizoro araka ny afantarantsika azy eo amin'ny asa fanaovan-trano no vato fototra eo amin'ny zoron'ny trano ahorona. Ny vato fehizoro no vato fototra eo amin'ny zoron'ny trano ahorona. Vato fanorenana alatsaka alohany hanaingana ny rindrina. Zay ny vato fehizoro. Vato fototra, vato fanorenana. Ka io vato fehizoro io no mampikambana tsara ny rindrina sy ny fototra. Io vato fehizoro io no irafetany rafitra rehetra. Ny vato fehizoro no mampijoro tsara ny trano ray manontolo. Ny finoany Hebreo fa toerana masina ny zoro dia nolovana avy tamin'ny firenena maizin'tsaina izay mihevitra fa misy fanahy ao amin'ny zavatra samihafa rehetra. Azo atao ohatra momba izany ny fiheviny ny zoron'ny altara, araka ny ahitantsika izany ao amin'ny Zakaria 7:10. Zoron'ny altara izay natao hoe tandroky ny altara, tandroky ny altara. Ohatra anankiray koa nataon'ny firenena maro raha nametraka fehizoro tamin'ny fanorenana trano malaza. Ny hevitry ny teny ao amin'ny Isaia 7:20 hoe vato tsara izay fehizoro voaorona ho fanorenana mafy, dia tsy milaza any Ziona na ny Mesia tsy akory, fa manambara fitokiana tsara any Jehovah kosa. Manambara fitokiana tsara. Izany nanampian'ny mpaminany ny teny hoe ka tsy mba ho taitra izay mino. Ka tsy mba ho taitra izay mino. Ao amin'ny Joba 7:9. Ao amin'ny Jeremia 1:20 dia akambana amin'ny vato fanorenana ny filazana ny vato fehizoro. Akambana amin'ny vato fanorenana ny filazana ny vato fehizoro. Avy amin'izany no tonga anaovana ny fehizoro ho ohatra enti milaza ny loholona eo amin'ny fanjakana sy ny firenena. Isaia 7:13.
Zakaria 10:14. Ny vato voalazany Isaia 7:220 izay tonga fehizoro indrindra dia tsy hafa no ilay vato hatao tendrony voalazany Zakaria 4:7. Hafa no ny vato fanorenana izany. Aty amin'ny testamenta vaovao, ity teny hoe vato fehizoro ity dia entina milaza ny Mesia, dia Kristy izay sady fanorenana ny fiangonana no lohan'ny fiangonana. Voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa tsy misy mahay fanorenana hafa afa-tsy izay natao dia Jesosy Kristy. Korintiana 1:3:10. Zany hoe tsy misy mahazo mametraka fototra hafa ankoatra ilay efa teo dia Jesosy Kristy. Ny fiangonana kristianina dia tsy miankina afa-tsy amin'ny Jesosy Kristy voahombo tamin'ny hazo fijaliana sy efa nitsangana tamin'ny maty. Araka nefa nanambarana azy teo, mampiasa ity sary hoe vato fehizoro ity ihany koa ny apôstôly Petera mba hilazana ny Kristy izay azontsika itokiana tanteraka. Ny vato fehizoro hoy ny apôstôly dia vato velona, fa tsy tahaka ny vato tsy misy aina. Vato velona ny fanorenana ny fiangonana kristianina, ary vato velona koa ny nandrafetana azy. Izay manatona ny tompo dia ho tahaka ny vato velona voarafitra ho trano honenan'ny fanahy masina, ka tsy ho menatra na hangaihay. Izany no mahatsara azy, izany no mamendrika azy ho fonenan'Andriamanitra. Nambaran'ny faminaniana fa ho vato fehizoro i Kristy, fa tsy hevitry Paoly na Petera ihany izany. Io Kristy io dia vato voafidy, vato sarobidy, vato lehibe sady mafy no ilaina indrindra ho fehizoro hamehy sy hanitsy ny fanorenan-trano. Kristy Jesosy irery ihany no voafidin'Andriamanitra ho vato hatao fehizoro ny famonjena ny olona. Kristy Jesosy irery ihany no voafidin'Andriamanitra ho vato hatao fehizoro ny famonjena ny olona. Ho hitan'ny olona rehetra fa tsy misy famonjena afa-tsy ao amin'ny Jesosy Kristy irery ihany. Ao ihany ny vato fehizoro. Fa io vato fehizoro io raha tsy raisina dia lasa vato matafitohina. Izay tsy mety mandray an'i Jesosy Kristy ho fehizoro ny famonjena dia manjaro vato matafitohina azy Kristy. Ny sarin'ny vato no lavina nanjary vato fehizoro dia tohizan'ny lioka tahaka izao, araka ny hitantsika eo amin'ny Lioka 20:17. Lioka 20:17. Izay rehetra lavo amin'izany vato izany dia ho torotoro. Izay rehetra lavo amin'izany vato izany dia ho torotoro. Mandeha ny safeliteny eto momba ilay vato anoharan'i Daniela ny Mesia sy ny fanjakany nandresy ny herin'izao tontolo izao.
ao amin'ny Daniela toko 2 4:30 sy ny 5:30. Misy vato voalazan'i Daniela ao anoharana ny Mesia sy ny fanjakany mandresy ny heriny zao tontolo izao. Indro nisy vato niendaka nefa tsy nendahan-tanana namely ilay sary teo amin'ny tongony sy ny tanimanga ka nahatorotoro azy. Ary ilay vato namely ny sary dia tonga tendrombohitra lehibe nafeno ny tany rehetra. Kristy Jesosy no vato fehizoro. Manahoana moa ny fiainana izany mahafehizoro an Kristy Jesosy izany? Zany no mampiditra antsika ao amin'ny fizarana lehibe faharoa amin'ity lahateny ity. Zavatra maro no azo ambara momba ny fananana ny Kristy Jesosy ho vato fehizoro. 3 ihany no singanitsika manokana eto. Ny voalohany dia zao: izay manana ny Kristy Jesosy ho vato fehizorony, ho vato fototra, ho fototry ny finoany, dia mandeha miendrika ny fiantsoany. Izay manana ny Kristy Jesosy ho vato fehizorony dia mandeha miendrika ny fiantsoany. Anankiray amin'ny zava-dehibe indrindra izay ankinany maro hafa koa eo amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra tsirairay, ny halali ny fahatsapahantena ao anaty ho olombo antson'Andriamanitra ho amin'ny fanompona azy. Ity faharesen-dahatra tanteraka fanantsoan'Andriamanitra ho mpanompony ity no fototra tokana sady loharano tsy manam-paharoa miteraka ny onony ny finoana, onony ny fahatokiana feno, fa momba sy mitahy ary miaro eny tomponantoka amin'ny fiainam-panompona azy, mba amin'izay ho fahombiaza ny asa ny antsoany hatao izy. Indrindra raha mitoetra ho mahatoky tokoa amin'izay ny antsony azy izany olony izany. Soritana aloha fa araka ny fotom-pampianaran'ny soratra masina dia avy any amin'Andriamanitra hatrany no iandohan'ny antso. Avy amin'Andriamanitra irery ihany no iandohan'ny antso. Izy no tompony hevitra, izy no tompony finiavana voalohany iantso. Fa ny olombelona dia antsoina, ny olombelona dia iantefana, na ny olombelona dia iarana zany antso izany hatrany. Manamarika izany avokoa ny tantaram-piantsoana ireo mpanompon'Andriamanitra voalaza ao amin'ny soratra masina, nanomboka tamin'ny Abrahama hatramin'ny ireo apôstôly izay nantsoiny Jesosy Tompo. Isan'ireny ny fiantsoana ny apôstôly Paoly. Mazava ny tenin'i Jesosy Tompo momba izany manao hoe: tsy anareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo. Izany fahazahoana antoka feno olombo antsony Tompo izany no miteraka hafanampo, miteraka fahasahiana ho amin'ny fanatanterahana ny asa ny antsoany. Asa efa nekeny hatao ampitiavana, hatao ampanetretena, ho fanomezam-boninahitra an'ilay Tompo Andriamanitra izay niantso azy rahateo. Ny olona voantso
dia mahafantatra tsara sady mahazo antoka fa tsy mandeha irery ny tenany, tsy miasa irery izy, fa ilay tompony asa sady ilay manana ny fahefana rehetra no momba azy mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperany izao tontolo izao. Izay manana any Kristy Jesosy ho vaty fehizoriny dia mandeha miendrika ny fiantsoana araka ny teny fanevantsika. Tsy izany ihany fa izay manana any Kristy Jesosy ho vaty fehizoriny dia olony ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka. Izay manana any Kristy Jesosy ho vaty fehizoriny dia olony ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka. Tsy maintsy ambara mahitsy, tsy maintsy ambara hentitra fa ny olom-boantson'Andriamanitra rehetra na inona anarany ilazana ilay fanompoana azy sahaniny dia aoka ho fantatra mazava tsara fa tsy maintsy ho olony tenin'Andriamanitra sy ny vavaka izy. Raha te ho tafatoetra sady haomby amin'ny asany antsony azy tokoa izy. Io tenin'Andriamanitra io indrindra no ilay sabatry ny fanahy nambarany apôstôly. Ary ny vavaka no ilay hery fiarovana nampahafantarin' Jesosy Tompo fa mahomby indrindra handresena ny fakapanahy rehetra. Nasehon' Jesosy Tompo tamin'ny fomba fiasa nanatanterahany ny asa na ny ranoray azy hataony teto atany fa fitaovam-piadiana tsara sady mahomby indrindra handresena ny ratsy rehetra ampiasain'ny Satana, ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka. Tenin'Andriamanitra sy ny vavaka. Voalaza ny filazantsara efatra fa tsy tamin'izy vao nanomboka ny asany ihany no ny antehitra tamin'ny soratra masina sy ny vavaka toy izany, fa nandritra ny androm-piaina ny manontolo teto ambonin'ny tany mihitsy. Zay rehetra nanankinany Tompo adidy sy andraikitra miavaka amin'ny maro amin'ny fampandrosoana amin'ny fiangonany dia tena hiezaka hanahaka azy hahatonga azy ireny tokoa olony tenin'Andriamanitra sy ny vavaka hatrany. Eny, tsy ho mpamaky mazoto fotsiny ny tenin'ny soratra masina fa ho mpakatoa izany mihitsy amin'ny androm-piainany rehetra ihany koa. Ny olona makatoa ny tenin'Andriamanitra no ambaran'i Jesosy Tompo fa miorina ambonin'ny vatolampy ka tsy mba ho voazerany tafidrivotra izao fiainana izao na oviana na oviana. Ny olona zay mankatoa ny tenin'Andriamanitra, ny olona zay mazoto mivavaka no ambaran'i Jesosy Tompo fa miorina ambonin'ny vatolampy ka tsy mba ho voazerany tafio-drivotra izao fiainana izao na oviana na oviana. Izay manana ny Kristy Jesosy ho vaty fehizoriny dia mandeha miendrika fiantsoana azy. Izay manana ny Kristy Jesosy ho vaty fehizoriny dia olony tenin'Andriamanitra sy ny vavaka. Izay manana ny Kristy Jesosy ho vaty fehizoriny dia olon-kendry. Izay manana ny Kristy Jesosy ho vaty fehizoriny dia olon-kendry. Tongo bakivaky tokoa ka sady marary no mahamenatra na eo mason'ny mpiarabelona, indrindra eo anatren'Andriamanitra zay tompony fiantsoana, ny mandre na mahalala tokoa ny fisian'ny mpanompon'Andriamanitra
misy izay tondroin'ny olona molotra fa maloto fitondran-tena na tsy mbola mandala ny marina. Mampalahelo zany. Misy aza olona milaza fa efa tsy zava-mamenatra firy intsony amin'ny andro ankehitriny, taonjato faraka amin'ny 20 izao, ny amin'ny fahalotom-pitondran-tena amin'ny endriny samihafa. Efa nisany zava-misy ka rivotra iainana amin'izao andro fandrosoana izao hono izany. Zavatra tsy mahasarotiny firy ny olona amin'izay mpitondra azy intsony, na eo amin'ny sehatry ny politika, eny fa na dia mpitondra fivavahana koa aza hoe. Noho izany dia voalaza ny reny fa mitombo isatrany ny mpitondra na ny mpitarika amin'ny sehatra samihafa izay ratsy fitondran-tena, kanefa tsy mahalala menatra, tsy mahalala matahotra firy intsony. Ny ankafizana ny zava-mahamamo, ny zava-mahadomelina, ny toaka, rongony isan-karazany, ny fiarikarena amin'ny fomba maloto, indrindra fa ny fijangajangana amin'ny endriny samihafa, toy ny firaisan'ny lahy samy lahy, ny vavy samy vavy. Zany ny tongo bakivaky sady marary ny mahamenatra. Mampalahelo fa tsy ny olon-tsotra ihany no tratrany zany zava-doza zany ankehitriny, fa efa mianaka hatrany ampitondra fiangonana isan-karazany koa aza izany. Eto no ampatsahivana ilay teny fampitandremana lehibe nolazain'i Jesosy Tompo manao hoe: ataonareo va fa ireny Galileana ireny no mpanota mihoatra noho ny olona rehetra? Tsia hoy izao aminareo, fa raha tsy mibebaka ianareo dia ho ringana tahaka azy koa ianareo rehetra. Zany voalazan'i Jesosy ao amin'ny Luka 7:17 ka hatramin'ny 15. Arak'izany ry havana, tsy maintsy malina fatratra tokoa isika ka miambina andro aman'alina, tsy ho andevozon'ireo karazam-palitolo-pitondran-tena mahatsiravina voalaza teo ireo. Zao koa ny zava-misy. Misy koa kristianina efa tsy mikasika intsony zava-mahamamo izy, fa inona no ataony? Mbola manaiky hanomezany ny olona manodidina azy. Rehefa mindrana olona, hanampy azy amin'ny asa aman-draharaha samihafa, na amin'ny fifaliana izany, na koa amin'ny fahoriana, fiareta-tory na fandevenana. Tsy mety hiady fasana hono ny tovolahy raha tsy omena toaka. Dia avy ny kristianina fa tsy mandray toaka intsony, dia mampihinana toaka, mampisotro toaka. Tsy mety hanokatra varavaram-pasana hono ny mpiandry fasana raha tsy misy toaka. Ao koa ireo tsy mampirafy intsony, kanefa mbola manana vehivavy na lehilahy hafa ny ivelany izay manampy ny ao tokantrano, deuxième bureau. Ireny rehetrarehetra ireny dia samy fahavetavetana eo mason'Andriamanitra avokoa, ka tsy maintsy hanosirana toy ny biby masika, satria mamono mahafaty ny fanahy. Mamono mahafaty ny fanahy. Zavatra tsy maintsy ho hita misongadina eo amin'ny oham-piainana omeny mpanompon'Andriamanitra koa. Eny ilain'Andriamanitra aseho ny fomba piainan'ny mpanompony rehetra ho fianaran'ny mpiarabelona aminy, dia ny fampanjakana ny fahamarinana, fampanjakana ny fahitsiana. Modely amin'izany
izay manana ny Kristy Jesosy ho vato fehizoro. Fahamasinana, fambonian toetra toy izany no tadiavin'Andriamanitra hamirapiratra lalandava eo amin'ny fiainan'olomboantso rehetra. Tsy mba havelan'Andriamanitra ho herim-po verimaina fotsiny ihany, na sanatria hiasa jambarafozana izay mpanompony mizotra manaraka izany lalana akasitrahana izany, fa efa nampanantena valim-pitia manandrify ireny olona ireny izy amin'ny alalan'ny teny nambarana manao hoe tsy hiaro zavatsoa amin'izay mandeha amin'ny fahitsiana izy. Salamo 420:1-20. Milaza miara-mahita ihany raha miteny fa miendanja andro manalina amin'ny fiarahamonina ankehitriny ny amin'ity fahamarinana sy fahitsiana ity. Ao asesiky ny adi-piainana izay mihamafy andro manalina, dia mihamapletika ny fiainana lalindalina kokoa hatrany ao andavaky ny fangirifiriana, dia ampanginy ny sasany ny feon'ny fieritreretany eo ampitadiavana amin'ny fomba rehetra izay hahazoany tombotsoa. Eny fa na dia hanitsakitsahany ny fahamarinana sy ny fahitsiana azy zany, araka ny fomba fiteny hafahafa manao hoe eo am-pikatsahana ny soan'ny tena dia mety sady tsara avokoa ny fomba rehetra izay hain'ny tanana atao. Ny kristiana rehetra nefa no antenain'ny mpiarabelona aminy hijoro sy handeha lalandava hanaraka ny lalan'ny fahamarinana sy ny fahitsiana, mba ho fianarana ho an'olona rehetra. Raha isika zao moa ny tsy modely, iza indray ary no atao modely? Fa isika izao ny kristianina rery ihany no antenain'ny mpiarabelona hijoro handeha amin'ny lalan'ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Hoy ny tenin'Andriamanitra antsika hoe ary izay hendry dia hamirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra, ary izay mamerina ny maro ho amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay doria. Daniela 12:1-9. Ry havana, Kristy Jesosy rery ihany no vaty fehizoro ka iorena ny fiangonana kristianina. Ao amin'ny Kristy Jesosy rery ihany no azo antoka ho mafy ny tao-trano manontolo ka misonitra trano mba ho tonga tempolo masina ao amin'ny tompo. Ao amin'ny Kristy Jesosy rery ihany no arafitra isika kristianina mba ho tonga trano fonenan'Andriamanitra noho ny asan'ny fanahy masina. Mankalaza ny isa taona 470 ny toby lehibe Ankaramalaza isika izao. Ampatsahivina ao anatin'izany fa izay manana any Kristy ho vaty fehizorony dia mandeha miendrika ny fiantsoana. Izay manana any Kristy ho vaty fehizorony dia mitana ny teniny mahazoana mizotra amin'ny fahendrena. Izay manana any Kristy Jesosy ho vaty fehizorony dia olony vavaka ka mahay mametraka ny fiainana manontolo eo aminy, na inona olana sy zavatsarotra mitranga. Izay manana any Kristy Jesosy ho vaty fehizorony dia olon-kendry ka mitondra tena tsara. Eto am-pamaranana dia mivavaka isika ho an'ity toby lehibe Ankaramalaza ity, ho an'ny tompona andraikitra rehetra, ho an'ity toby lehibe ity. Mivavaka isika
mba samy hahazo aim-panahy sery vaovao raha mankalaza izao isa-taona izao, mba hoentina miatrika ny asa fanompoana ny tompo. Koa na inona ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo zany rehetra izany, ka misaorana Andriamanitra amin'ny alalany. An'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Amen. Mivavaka isika. Misaotra anao zay Jesosy, satria ianao manaiky ho vato fantsiky ny finoanay, vato fehizoro, tsy mihontsina, tsy voazongozina na inona olam-piainana. Ary misaotra anao koa zahay, satria ianao dia mametraka anay mba hiankina tanteraka aminao ilay vato fehizoro. Dia ataovy mahay mitazona anao zay Jesosy amin'ny androm-piainana rehetra sy amin'ny androm-piainanay manontolo. Dia ampitomboy mandrakariva ny finoana anao Jesosy ho lay fehizoro, ho lay vato fehizoro indrindra. Misaotra Jesosy. Amen.